Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ny masoko agny amin'ny tompo lalandava, izy no manala ny tongotro amin'ny arato. Mba todio aho iantrao, fa honjohonjoko izaho rery mahantra. Magnano mbalatsara korialantsika jiaby, atsika mpankafy mpagnaraka ary tsy misaraka amin'ny tionjam-peon'ny radio Fagniry. Arabegna atsika tratry ny tia lahady fahatelo amin'ny fankalazangan'ny Karimy, zay Karimy fotoagna namezana egliza atsika io managna misimisy kokoa amin'ny fitsanganako velogno dia amin'ny Paka izegny. Alady fahatelo atsika zao ry kristianiavana efa magnakaiky ny Paka ka mba hovognona ndray ny fahasoavagna ny fontsika dia aoka homanigny amin'ny fivalozagna. Atao mafana noho ny amin'ny andro hafa ny vavaka ataontsika. Amizao alady fahatelo zao ry kristianiavana, mezana eglizy loha hevitra atsika mibeba miovoa toetra fa ny tare ratsy no tsy azo ovana. Horegnitsika amin'ireo tenin'Andriamanitra rosiny eglizy amintsika ny famelabelaragna sy famaboasagna io loha hevitra io, arahy ny fampianaragna sy teroteniny ray amandreny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Ramarson izegny. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, boky Exode. Tamin'izany andro izany Moïse dia niandry ny biby fiompiny Jetro rafozany, mpisorona tao Madiana. Nentiny nankany ankoatry ny efitra ny biby, ka tonga tany an-tendrombohitr'Andriamanitra tany Horeba izy. Nanjely ny tompony iseho taminy amin'ny endriky ny lelafo, teo afovoan'ny zava-maniry milobolobo. Hitany Moïse fa indro mirehitra avokoa ilay zava-maniry milobolobo, nefa tsy levona ilay zava-maniry milobolobo. Ka hoy Moïse, ndeha iolaka aho handinika io fahitana lehibe io, sy izaha zay tsy mahalevona zava-maniry milobolobo. Hita mitombo fa niolaka ijery izy, dia niantso Andriamanitra teo afovoan'ny zava-maniry milobolobo na raha hoe, ry Moïse, ry Moïse. Ka hoy ny valiny, nty aho.
dia hoy Andriamanitra, aza manakaiky eto esory ny kapa amin'ny tongotrao fa tany masina io. Ary hoy koa izy, izaho n'Andriamanitra ny rainao, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Izahaka ary Andriamanitra Jakoba. Nosaronan'i Moizy ny tavany fa natahotra ny hijeran'Andriamanitra izy. Ary hoy ny Tompo hoe, efa hitako ny fahorian'ny vahoakako izay any Ezipta, ary henoko ny fitarenany noho ny afitsoko ireo mpamoritra azy. Fantatro ny fijaliany. Ka hidina aho hamonjy azy amin'ny tanany Ezipsiana, hitondra azy miakatra avy amin'ity tany ity, ho any amin'ny tany mahavokatra sy malalaka, tany tondra dronono amantantely, dia any amin'ny tany onenan'ny Kananiana. Koa mandehana ianao amin'izao, irahiko ho any amin'ny Faraona, hitondranao mivoaka ny zanak'Israely vahoakako. Ary hoy Moizy tamin'Andriamanitra, izao ary dia ho any amin'ny zanak'Israely aho, ilaza aminy hoe, iraha ny Andriamanitra ny razanareo aho ho aty aminareo. Raha manontany izay anarany izy, dia ahoana no avaliko io azy ireo? Hoy Andriamanitra tamin'ny Moizy, izaho no ilay misy, izany ho izy no havalinao ny zanak'Israely. Ilay misy no maniraka ahy ho aty aminareo. Dia hoy koa Andriamanitra tamin'ny Moizy, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, ny Tompo Andriamanitra ny razanareo dia Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Izahaka, Andriamanitra Jakoba no naniraka ahy ho aty aminareo. Fa izany no anarako mandrakizay, izany no hahatsiarovanahy hatramin'ny taranaka faramandimby. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Wangurani Tompo ni ulumbeluna matausazi Isi Tompo mahalala fanina harina sike enifuka sinu-sinuna kacaru micaru sepangusa Isai nangurakan isana ni Wangurani Tompo ni ulumbeluna matausazi Wangurani Tompo ni ulumbeluna matausazi Fahisika ulumbeluna funika suenga chaye Yefindiucha emazahuna Kutiteti wanguni pambune otanyo Taganirai Wangurani sana ni Wangurani Tompo ni ulumbeluna matausazi Wangurani Tompo ni ulumbeluna matausazi Masuamu nipalita nipita pani Isi Tompo
Tani tarananye Takani rai Mangurakani sanani Nuangurani tumpu Nihulu meyunga Matautsasi Vakten masna faharoa taratasy ny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina avana, tsy nilalàna noho nahazoan'ny Abrahama sy ny taranany fampanantenana handova izao tontolo izao, fa ny fahamarinana avy amin'ny finoana. Koa ny finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana, ka ho mafy ho an'ny taranaka rehetra ny fampanantenana, dia tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany, fa ho an'izay amin'ny finoany Abrahama koa, satria raintsika rehetra izy, araka ny voasoratra hoe natsangako rain'ny firenena maro ianao. Eo anatrehan'izay ninoany dia Andriamanitra mpamelona ny maty sy mpiantso ny tsy misy toy ny misy. Nino izy fa nanantena na dia tsy nisy tokony hanantenany azy, ka tonga rain'ny firenena maro araka ny voalaza taminy hoe ho tahaka izany ny taranakao, koa no tanàna ho famarinany izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ni teninao Tompo, Tomponao faniroko, ni lalana orirayo no ninayale. Ni teninao Tompo, Tomponao faniroko, ni lalana orirayo no ninayale. Evanjely masina nosoratan'ny masindaly Lioka ao amin'ny toko 7:10. Tamin'izany andro zany, nisy ologno tonga nilaza tamin'i Jesoa ny nanjo an'ireo Galiliana, fa nalatsiky Pilaty niaraka tamin'ny soron'izy ireo ny rany. Ary novaliany hoe, moa ataonareo fa ireny Galiliana ireny dia mpanota mihoatra noho ny Galiliana rehetra, matoa nozondoza toy izany? Tsia ho zaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho very tahaka azo avokoa ianareo rehetra. Na moa ataonareo fa ny ologno 70 maty ny anjeran'ny tilikambony Siloe no meloka noho ny mponina rehetra tao Jerusalema? Tsia ho zaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho very tahaka azo avokoa ianareo rehetra. Dia nanao ity fanoharana ity koa izy. Nisy lehilahy anankiray nanana viavina amboleny tamin'ny tanim-boalobony. Dia ozy tamin'ny mpiasa ny tanim-boalobony. Indro efa 3 taogno zao no tonga nitady voa amin'ity aviavy ity, nefa tsy nahita. Koa kapao io, fa nahoana no manimba ny tany foana eo, ary hoy ny mpiasa namaly azy. Okareo eo ihany izy amin'ity taogno ity tompoko, dia hoevoiko ny fotony sady asiako zeziky, angamba amoa izy. Raha tsy zany, dia ho kapaonao ihany izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo, alahady faharoan'ny karemy, dia ny fiovan'ny tompo tare tany an-tendrombohitra no nibanjinsika ka manoro asika sahady izay miandry asika, dia sinona fa ny vokatry ny Paka, lay fandalovana amin'ny fiainana tsy zarizary, lay fahafatesana vokatry ny fahotana, dia mitondra asika amin'ny fisanganako velona miaraka amin'ny Jesoa, ary miara
misangana amin'i Jesosy sika ka miditra amin'ny fiainam-baovao, miova ny fiainasika, ary zay no dikan'ilay fiovana tare sady fankahirezana ho an'ny mpianatra amakivaky an'ilay fotoana sarotra ny fizaliana ka hitondra amin'ny paka fiainam-baovao, fankahirezana no fanambarana ny fiainana miandry raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotanitsika ary raha miara-misangana amin'ny fiainam-baovao. Dia izay no ny mbanjintsika sy no alalintsika ary ny ainantsika nandritra ny herinandro faharoan'ny Karimy amin'izao andro fibebana izao. Dia izay indrindra amin'izao alahady fahatelo amin'ny Karimy izao dia tsy ho tanteraka naoviana izay fiovampenitra mahery vaika andraisasika zay ka tonga sika EOV Eglizy olona velona manorina Eglizy tranon'Andriamanitra ka ho taranaka mpanorina tokoa raha sy mibebaka isika sy ho tanteraka lay baka andraindraitsika amin'izao taona 2024 izao ho baka hitondra fiavozana tokoa ho antsika ho an'ny fiainana andavanandro, amin'ny fiainakaviana, amin'ny fiainan'ny Eglizy fiombonana, amin'ny Eglizy fototra, Eglizy iraka amin'izao baka vaovao ka antenaitsika anorenana tontolo mpiainana vaovao ka ahatonga sika anana fivelarana ao amin'izay tontolo iainasika zay sy ao amin'ny tontolo mpiainana ary amin'ny tontolo mpinoana ka izay indrindra mianso asika hibebaka ary hiova tokoa ny Eglizy amin'izao alahady fahatelo izao dia maniraka ary izy tahaka ny nanirany any Moizy, maniraka ny Eglizy, maniraka mpaminany, maniraka atsika siraikiraika anambara an'izay fibebana zay amin'ireo manodidina atsika tahaka ny Moizy zay ansoin'Andriamanitra ary mirain'Andriamanitra anambara ny fibebana tamin'ny vahoakany sy tamin'ny Egyptianina. Dia izay koa no miandry asika amin'izao fotoana izao ary dia inona ary ny dikany hoe esory ny kapa amin'ny tongotrao fa tany masina iny, tsy inona intiny ambara amin'izay fa isika hiova hiala tamin'ny fiainantsika sy zarizary teo aloha, tamin'ny fiainantsika manapotika ny tontolo iainantsika amin'ireny motro mamono ary ireny teviala zay manapotika ny sika ireny. Torak' izany koa tsy maintsy esorisika ny amin'ny fiainansika ireny lainga fitapitaka, ireny risoriso, ireny herisetra, ireny famonoana eo amin'ny tontolo mpiainantsika ireny ka manapotika ny tontolo mpiainantsika io ho avotsika, esorisika amin'ny fiainansika satria masina ny fiainansika, masina ny ain'Andriamanitra ka tsy azo vononana na oviana. Ka raha izay koa tsy maintsy esorisika ireny fahotana vato misakana sy ahafahantsika mifandray amintsika sambysika sy amin'Andriamanitra. Izao ny fotoana tsara, izao no andro tsara ary hibebasika ny fomba fiteny moa ny hoe ny tare rasy ny sy azovana fa ny toetra rasy azovana, na ny tare aza zao no ny fandrosoana dia afaka miova ka ingany hiova ho tsara isika fa sy hoe sanatria hiova ho rasy ka aokary ho tahaka ny afatry n'Andriamanitra tamin'ny Moizy esorisika ny rasy ary dia anaraka azy sika fa ireny zava-misy eo amin'ny fiainansika ireny zavatra zay mahatonga atsika aza anontany tena hoe raha famindrapo tokoa ve Andriamanitra dia naninona no misy zao andro rasy zao, maninona no misy ireny loza manapotika ireny, maninona no misy ireny zava-mitranga zay ohatra lavitra an'izay famindrapon'Andriamanitra izay.
dia ny tenin'i Jesoa ao amin'ny evanjely tokoa ary no mananatra sika fa ireny zavatra mitranga ireny dia hoentin'Andriamanitra anampy antsika isaintsaina. Maro no azo anazavana ireny fa amin'izao alahady fahatelo amin'ny karemy izao dia araky ny afatra nilazain'i Jesoa ao amin'ny evanjely ihany dia mba hanampy antsika hibebaka fa raha sy mibebaka ianareo dia ho very tahaka azy avokoa ianareo rehetra. Ka izay indrindra ary ry kristianina havana ararody izao fotoana izao mba hibebasika, izany hoe aneky ny toetra rasika teo aloha isika ary dia eky an'izany ary dia anatona ny famindrapon'Andriamanitra, anatona ny kofisika ary dia hibebaka ary sy vitany hoe hibebaka fa mba anavao ny fiainansika tokoa. Ary dia izay ny dikany ireny pèlerinage amin'ny la montagne ataosika ireny mba hanova ny fosika, ny fibanjinansika, ny lalan'ny azo fizaliana, ny ezaka ataosika miakatra dia okany mba hiakatra koa ny fiainansika fa mba sy rehefarehefa amin'ny tany. Dia izay no afatry masinday Paoly ao amin'ny taratasy faharoa mba manamafy fa sy maintsy andray lesona amin'ny zavatra teo aloha sika ary mba hanova ny fiainansika ho fiainana misy an'Andriamanitra. Fa izay manko midikany hoe mibebaka ary miova ny fiainana, mametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika ary amin'ny alalany tsy miaraka aminy ary ao aminy no anatanterahasika ny fiainansika. Ka okary ry kristianina havana angatahysika ny fahasoavan'Andriamanitra mba hampibebaka asika sy hanova asika tokoa ka hampizoro asika ka sy anjera na dia maro aza ny fakapanahy izay mila mandrendrika asika fa oka hieno ny fampianaran'ny eglizy isika tahaka ny henon'ny vahoaka ny fampianaran'ny Moizy ary isika aka lesona amin'ireo izay zavatra niseho eo amin'ny fiainansika mba ho fiainana misy an'Andriamanitra amin'izay ny fiainansika araky io afatry masinday Paoly amintsika io nosoratana hoy masinday Paoly ny fiainan'ny vahoaka niaraka tamin'ny Moizy tany anefitra mba ho fananarana sy fampianarana ho ansika. Ry Jesoa Tompo miroso hatrany dia makany amin'ny paka izay fandalovana miala amin'ny fiainana rasy teo aloha, miala amin'ny fahotana ka ny fahafatesana ny faratampony amin'izany ka ianao nandresy ny rehetra reny ka raha miara maty aminao amin'ny fahotana izahay dia hiara hisangana aminao amin'ny fiainam-baovao amin'ny paka. Engany ibebaka tokoa izahay, avozy ny vonay mba ho fo vaovao ahay andray anao, ataovy mafana fo izahay amin'ny ezaka rehetra ataonay mba iseho eo amin'ny fiainanay tokoa ny izay fibebahana izay. Ry Jesoa Tompo ataovy matoky mandrakariva ny famindraponao izahay ka rehefa miekeloka mifona mieky ny fahalemenay sy ny adosonay dia mba anana fo vaovao anampy anay izotra amin'ny paka izay andrandrainay, paka hitondra fiavozana ho anay ka tonga anay tokoa eglizy olona velona eo ve manorina eglizy tranon'Andriamanitra ka ho taranaka mpanorina tokoa ny izahay, mpanorina tontolo iainana izay ampivelatra anay tokoa, tontolo mpiainana izay anampy anay iombona bebe koa ka ho fianakavian'Andriamanitra ho raika ao aminao ary ho tontolo mpinoana izay ampiombona anay bebe koa aminao ka ahatonga anay ho vavolombelonao amin'ny fanotarana ny fanjakanao
eo anivony izao tontolo izao ka tonga anay tokoa ho fanasina sy fahazavana aoka tanteraka zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.